Salama dole. Aloana zany iresaka zavatra anankiroa. Voalohany mikasika ny ina moa zany ny image omen'ny olona zany hoe za zany mpaniratsira favahana, mpanenjika favahana, mpanenjika ny kristianina. Zay ny anankiray, zay lavo zavatra zay. Fa manaraka an'izay dia anome fanazavana mikasika amin'ny baiboly amin'ny mahatsy tenin'Andriamanitra amin'ny baiboly. Zay zany no resako androany. Voalohany zany mikasika ny hoe koto mpaniratsira favahana, koto mpanenjika zao ny zavatra nataoko hatramin'izay eto dia mametraka fanontaniana. Fanontaniana ny apetrako dia tsy voavaly rehetrarehetra dia ina am'zany tsy zatra sy tabatabaina hoe magnino fofinainanao io, mbola i zavatra mandalo anao mbola iantso an' Jesosy zao. Tsy zany manao débat na tsy zany koa ny maha-kristianina. Raha ohatra ka mpivavaka ianao, misy zavatra inonao dia tokony voafehinao zay fanontaniana rehetrarehetra apetraky ny olona aminao. Fa matoa tsy voavalinao le fanontaniana dia tsy vavaka ianao zany, tsy kristiana zany. Zavatra tsy fantatro akory ny inonao pino fahatanjana ianao, olona minomino fahatanjana ianao am'le izy. De rehefa minomino fahatany ianao dia tsy tantinao mihitsy ny ametrahana fanontaniana midestabiliser le finoanao, satria le finoanao tsy mari-potitra, zavatra tsy fantatrao ny inonao. Raha vao ametraka fanontaniana tsisy dikany akory ange fanontaniana apetrako eto dia vao mampisambaditaka ny rehetrarehetra. Dia za zany lasa malaza hoe ina moa zany manao Andriamanitra tsisy. Za moa fanonteny an'izany moa teto hoe tsisy Andriamanitra. De milaza koa malaza ny Jesosy tsy misy, tsy zatra tsy nen'ny olona zany eto hoe tsy haiko antikrista ininina, nefa dia fanontaniana tsotra ny apetrako zavatra inonareo sy zavatra anaty baiboly ny resako apetraka fanontaniana dia tsy voavaly le izy dia misambaditaka. Mampisambaditaka io dia zay zavatra minomino fahatany, zavatra tsy fantatra akory ny inonao fotsiny dia miroboka be fotsiny ianao. Dia raha vao ametrahany olona fanontaniana kely fotsiny dia destabiliser. Dia le olona lazaina fa ina moa zany tsy mino Andriamanitra, manao Andriamanitra tsisy, mbola tsaroanao, mbola misy loza azo anao. Fa moa zany Andriamanitra zany atao mpanasazy, biby fatao ka zany Andriamanitra zany mpanasazy, mpanafay ny Andriamanitra. Nga moa Andriamanitra zany tsy hoe fitiavana, nga moa Andriamanitra zany tsy be famindram-po, no hoe raha vao misy anankiray mba manadiady nge. Tsy ary nanompa mihitsy teto na ninona mikasika le fivavahana, fa manadiady ny zavatra tsy azo. Normal be raha zavatra tsy azonao manadiady ianao. Fa maninona tonga dia menasy foana tsy zatra azo anao nga fahaizan'Andriamanitra zao. Zay anankiray. Faharoa magnaraka an'izay dia anazava ny mahatsy tenin'Andriamanitra ny baiboly. Aleo sotroiko kely mihitsy fa anahirana. Andritra ny 2 taona zany hatramin'izay dia nieritreritry ny kristianina sy mipivavaka dia hoe ny baiboly dia avy any an-danitra, totona avy any an-danitra zany, avy any an-danitra ary tsisy afa-tsy Matthieu, Marc, Luc sy John no evanjely misy, satria iny no natolotra, ino nisy dia eritreretina nandritra ny 2 taona. Zay mipetraka. Sady zay koa be deaibe miteny hoe adaladalo zany reo olona miliara mpino ny fivavahana kristiana zao. Tsy voatery adala fa tsy manana lalana mihitsy ianao ametra-panontaniana mikasika amin'ny baiboly hoe avy aiza moa iny baiboly iny, iza maro no tena ohatra iny baiboly iny. Tsy manana lalana an'izany fa tonga dia répression hatramin'izay vonono ianao raha fa tsy mino. Tantaran'ny croisade zay mety tsy fantatry ny sasany ahoana zany croisade zany, rehefa tsy mino anao dia vonono. Misy mihitsy ny maramila le ordre des templiers reny mandeha manery ny olona ino ka raha tsy mino moa dia vonono. Zay ny hoe tsona hoe croisade. Ka iza moa am'ireo miliara mivavaka kristianina reo? Ny tena maro am'ireo nge dia ny zanatany, ny afrikanina, ny Madagasikara anatiny, firy ny fiangonana Madagasikara ao dia ny Amerika Latine zanatany koa tany, ny Europeanina tondra ny fivavahana tany dia zay mahatonga n'le izy be dia be le mpino, satria tsy manana lalana ametra-panontaniana ary tsy manana lalana koa tsy ino. Ao Madagasikara ve ianao anana lalana ianao ohatran'ny ataoko zao manontany fotsiny resaka baiboly dia ataken'olona rehetrarehetra itsotsoahan'ny olona rehetrarehetra
be de be ny olona mitsoka fa hoe za olona mpanohitra baiboly de fa za mba tia ady hevitra fotsiny tsy manana lalana mihitsy anao zany raha miady hevitra zay dictature zay mahatonga ny kristianina betsaka eran-tany eo ny nandevozina eo ny zanahana de zay ny be de be fa mandaika zay milaza fa aty Eropatia de betsaka kristianina mandaingy zany olona isana amin'ny ratsan-tanana mandeha any amin'ny eglizy aty afaka ino moa zany fanandrina amiko manao direct amiko rehefa andro lady hoe andeo andihiditra anaty eglizy zay eglizy amina isana amin'ny ratsan-tanana l'eglizy aty an'lafy aty tsisy mandeha l'eglizy reo manodidina reo voisin reo tsisy mandeha anina ny ray tsisy miresaka Jesosy zany na ny ampiasana tsisy miresaka baiboly zany raha anao miresaka baiboly zany ampiasana any omezan'ny olona na itsoahan'ny olona mampatahotra ny olona zany le ty fa ny olona zany ampiasonina foana ny olona hoe mpavavaka be any Amerika any Norvezy zao za tany Norvezy andro lahady fa aza mampiasona aza mandainga de ny olana am'le kristianisme koa le kristiana koa de zao zareo afaka mitatatata na Facebook na amin'ny télé na amin'ny radio afaka miditra tranon'olona afaka mivazavaza an'arabe afaka manao zay tiany ataony amin'io zarateny io fa zay anankiray kosa mba tsy manaiky le zatra lesahany zareo de tena tonga de ady be edivan'ny zareo anaovan'zareo angaredona zay le dictature zay tsy mety zareo nge mba manohitra le favana kristianina zany amin'ny gasy rehetra 28 millions zareo de tsy tantiny kristianina mihitsy zany tena vonon'ny olona raha makany Madagasikara tena vonon'ny olona tsy tantiny fa ny zareo zany mila inona zarateny zareo mila mempozy zareo marina zarateny zareo eritreritran zareo hoe marina kanefa anao raha vao mametraka fantena mihitsy tsy voavaliny de savoritaka izy satria zara tsy marina de zao fandehan'le baiboly ny tamin'ny andron'i Jesosy aoko aloha zava fa za mino ny fisian'i Jesosy historique le Jesosy historique fa ny mahandriamanitra an Jesosy zay mbola edikevitra satria misy manao boky hoe nanombokoviana moa Jesosy ny lasa andriamanitra misy boky any ary jereo any amin'ny YouTube fa misy an'izany any hoe navadika andriamanitra le Jesosy fa Jesosy historique de personnage nisy personnage nisy le Jesosy historique ka tamin'ny andron'i Jesosy ny mpianatry Jesosy tsisy nanoratra satria reo bandy reo olona marginaux zany olona afa filinina tsy nahita fianarana reo bandy reo de tsisy nanoratra mihitsy de anao mikatra tany amin'ny des années ina zany 70 taorina nafataisan'i Jesosy zay vao nisy nanoratra evanjely zay vao nisy nanoratra inona zavatra nataony ny kristianina voalohany tany amin'ny taona 30 taorina nafataisan'i Jesosy de inona moa zany lovatsofina fotsiny resaka telefôna araby fotsiny miteny hoe anao nahita an Jesosy tamin'ny fahazoana ahoana ny lazaina ahoana ny resana de fampitapita ohatra zany de inona marina teny rehetra Jesosy zao zay fampitapita zay natomboan'ny kristianisme voalohany de fa taona 70 vao nisy nanoratra dinionareo am'zany hoe amin'ny taona 70 zany hoe 30 taona taona nafatesa zay vao nisy nanoratra de mba mazavatra marina moa zany voalaza am'zany zavatra zany de raha io Matthieu, Marc sy Luc sy John io de taona 70 ka hatrany amin'ny 300 no nanangonana reo zavatra reo izy raha zany nanoratra amin'ny baiboly raha ohatra ka tsy andriamanitra araky ny eritreritry reo empereur Constantin efa taty amin'ny taona 320 sy 300 taorinan'i Jesosy no nanoratra ny baiboly nangataka ny fanoratana amin'ny baiboly inona moa ny tanjon'ny Constantin tamin'izany nareo mieritreritra fa mpivavaka be Constantin na ohatra zany empereur Constantin romane io fa nisy bataille ady guerre zany nandalo de lasain'ny Constantin fa nahita Lacroix izy alohan'ny andehananao le guerre nahita ny Lacroix hoe nisy fisohon-javatra zany miracle zany nandalo de zay natonga anazy naresy tam'le ady zay zao de efa tsy milamina mihitsy zao ady bataille no zavatra resahana de zay no natonga azy nanapa-kevitra fa hivadika kristianina nefa ny tena marina politique io zavatra io politique
nanomboka ny sarasaraka ny inona moa zany ny romanina, manomboka misy manohitra, manomboka rehetrarehetra sarasaraka, de inona ny zavatra atao ny Constantin mba anitarany ambaindahiny, mba ananany puissance amin'inona moa zany hitondrana vahoaka sy ny maîtrisena ny région rehetrarehetra, de ao fivavahana. Fivavahana io zany de efa fitaovana politika foana io, efa tratramo voalohany io fivavahana kristianina io. De tamin'ny andron'ny Constantin zany fantatry iry zareo tao amantandapa tao fa rehefa misy fivavahana anankiray hitsangana de ampiarahana amin'iny daholo rehetrarehetra, de mora atao ny feon'le olo reo, mora gouvernena le olo reo. De ina zany Constantin fa teny hoe za efa kristianina de magniantso ny aveka, nina moa zany ny aveka sy ny mahafantatra momba ny baiboly, mahafantatra momba ny kristianisme rehetrarehetra, navorony tamin'ny antsoina hoe concile de Nicée tamin'ny 580 sy 300 taorina ny rahafatesan'i Jesosy. Etra tamin'izany efa firy taonjato, fa firy teorina ty fa 300 ana zay vao anoratra an'le baiboly. Tsisy hoe baiboly latsaka avy any an-danitra zany na hoe misy bitsibitsika mpaminandy zao fa izy nangataka an'io. De tao zany nivory teo zany zareo anatin'ny herinandro maromaro de nangataka Constantin hoe manaova exemplaire 50 am'le zavatra reto de ity ihany ny baiboly. De ny baiboly nosoratana de zay mifanaraka amin'ny fanjakana, zany hoe lazana fa Andriamanitra no miaro ny fanjakana, Andriamanitra no miaro fanjakana Jesosy. Fa zay ina moa zany be de be nanoratra evanjely, ohatran'le iza moa i Marie Madeleine, i Jacques rahalan'i Jesosy, i Paul hatramin'ny Jodasy ara nanoratra, i Thomas no tena nalaza. De zay soratra rehetra tany aloha tany zany de midorana daolodolo reo, ary zay mitazona an'ireny baiboly reny, mitazona reny evanjely reny de vonoina ho faty. Zany ve ny fivavahana inona, zany ve ny baiboly inona, vonoina ho faty ny olona zay mitazona an'le zavatra voasoratra tany aloha tany. Lazaina fa evanjely apokrifa. Le evanjely apokrifa zany hoe krifa zany afenina zany de reny mirakitra zavatra tsy fanaraka amin'le zavatra tiany lidala tao, de vonono le olo rehetrarehetra. Fa ny manampahaizana, ny scientifique, ny archéologue sy ny historien de nahita découverte tamin'ny 1886 tany amin'ny Egypte. De aveo tamin'ny 1945 misy moine anaty fasana sokafana de mitazona boky ohatr' zao. De le boky iny jerena de eo zany manampahaizana mahita hoe resakeka ity resaka baiboly ty. De ny antony ina moa ny antony aminona le olona mitazona an'le zavatra voasoratra reny, satria manozongozona ny fiainan'i Jesosy marina. Be de be ny zavatra resahan'zareo mikasika ny fiainan'i Jesosy satria zareo tena nahazo le lova-tsofina. De tsy mety zay amin'ny Jesosy atao Andriamanitra. Ohatra hoe nentena nanambady Jesosy na ina zavatra nandalo tamin'ny Marie Madeleine sy rehetrarehetra de vonono reny olo reny, de misy nanafina an'izy. De aty aoriana zany ohatra fotsiny raisina fotsiny evanjelin'ny Thomas. Ny Thomas dia milaza fa i Jesosy de ny teny hoe iza zanak'Andriamanitra, fa na inao koa samy zanak'Andriamanitra daolodolo rehetrarehetra, samy zanak'Andriamanitra daolo. Zany hoe samy manana lalana daoly andeha hiresaka direct amin'Andriamanitra, hiresaka direct amin'Andriamanitra. Zay no tenen'i Jesosy. Nefa io evanjelin'ny Thomas io rehefa natao ny datation amin'ny carbone 14, natao tany amin'le laboratoire zany scientifique, de fantatra fa tany amin'ny epokan'i Jesosy tany io voasoratra. Fa ny evanjelin'ny Matthieu, Marc sy Luc sy John zavatra efa tafara be, fa zato taona tateorina ny nahafatesan'i Jesosy. De izy zany no mahasamy hafa ny evanjelin'ny Thomas de ny zavatra ny tenen'i Jesosy rehetrarehetra no soratany. Zareo nisy copie taty arina nisoratany, fa le Matthieu, Marc, Luc sy John reto de zavatra isan-karazany zavatra resahany eo, zavatra isan-karazany fandemetsany abetsahany eo. De ny Thomas zany de hoe afaka miresaka, ary zavatra zay nandorana ny evanjelin'ny Thomas de zao tsy tiany zareo le évêque sy clergé hoe misy hoe manosongosona le hiérarchie satria zavatra tadiavin'ny fanjakana sy ny
ny mpitondra fanjakana de hoe ana maty isy maky mainza fertiky isa abinora 20 minuta etso de mundo de taza mote fa tapaka tampo de tsy tiany veka satria ny église zany ka business be ne zany de tsy maintsy tokony mandalo amin'ny hiérarchie ny fiangonana zany ny veka ny presbytera sy rehetrarehetra sy rehetra diakona rehetrarehetra de business daholo io ka raha ohatra manaraka ny principe nenetiny Thomas de tsy mety am'dralahy de aleondralahy dorany izy satria manozongozona le business ohatra na Madagasikara za zao manozongozona le business andralahy sy le pouvoir andralahy zay mahatonga an'izy de ina moa zany zay nandorana an'io de ohatran'izany koa i Marie Magdalena de teolona tena manana relation spirituelle amb Jesosy tena kaiky azy be de be ny zavatra resan'ny Jesosy tamin'ny Marie Magdalena zay tsy niresany tamin'ny mpianatra de sary piara ary Petera tamin'izay fotoana zay hoe ofa maninona any aminazy foana anao miresaka de zavatra niresahany atsokotsoko Jesosy ny Marie Magdalena de hoe rehefa maty de fanahy io mandeha de any amin'ny rehetrarehetra any ny formana réincarnation zany de sarotra be nanazava an'izay satria tsy vitanata vidéo anankiray fa be de be ny dorana ny evanjely nefa ny evanjely tamin'ny andro ny tena tanahizana azy fa iretsy le evanjely anakefatra retsy no tazomina sy atao tsona hoe canonique hoe eken'ny église de reo ihany izy de ahoana moa ny anten'Andriamanitra ny baiboly raha izay mifandehana izy ahoana ny anten'Andriamanitra ny baiboly zay indray aloha fa lavalava le vidéo